rabanareo faly zay raha kizy miaraka aminareo atao anatin'ity fandarana zafaly ity ary tahaka amin'ny maly ihany dia anaraka tantara isika anaraka lesona ary anaraka asa tanana fianarana mahandro ara-pahasalamana zay natokana ho anareo ka manasanareo anaraka tsara hatramin'ny farany. Vidingi fasalamanare itunda fifalina tumbutsu bedabe sana kanjamani cha salama simadir nani saina nani fuidindu vataniu beazina afanta cha izeuanini ufali fali lalanda vamini wavini sana kanjamani cha salama simadir nani saina nani fuidindu beazina afanta cha izeuanini ufali fali lalanda vamini wavini. Mazoto manao sport mihitsy nareo raha zany anao andresy andairaka aminay ka zamboraka be fa reo zay hijerenareo roalahy fotsiny sady tsy hitako angeza tombotsoa azonareo amin'io manjera-tena ontso be dia be raha ny tombotsoa avy amin'izao taona izao ko hitako inona avy ary zany raha mahasoa kosa dia anao kosa hitalahy rehefa manao fanatanjahantena tsika dia lasa mafitribitrika mikirina tsara lalandra sady lasa matanjaka be hady mananazy damosina hailanga ty mbola sy nany tenyolona hoe mananazy damosina ve zany fa zakory mandresy rehefa manao sport tsika dia lasa matsily saina sady mananazy damosina zany hoe manana hevitra tsara foany tsy manaiky izay zavatra raha sy tenen'olona faona koa za mananazy damosina zany ry midôka tsy laza mananazy damosina zany dia mijoro amin'ny hevitra tsara mandrakariva ohatra zao hoe misy olona miteny tsika hoe andao ifokasigarana ko hoe andao ngalam-pinana dia tsy manaiky sika satria olona endry mananazy damosina ve zany ohatra ny tiako kosa zany za koa ny mba anao daoara tena faribe azy satria ho salama tsara sady ananazy damosina sotra betsaka zako faly androany antsika rakizy dia iresaka momba ny fampiasam-batana sy ny taolana mahafantatrareo moa rakizy fa raha vatana anankiray tsy misy taolana dia tahaka ny gony anankiray zay misy ozatra sy nofo ary ny taolantsika dia mizara anankiroa misy ny taolana voany zay misy ny karandoa sy ny azon-damosina ary ny taolana dia manohana antsika ahafahantsika mandeha ary ahafahantsika mihazakazaka ao aminareo rakizy dia eo amin'ny valonjato sy enina eo nisan'ny taolana misy ao aminareo ary ny amin'ny olon-dehibe dia eo amin'ny roanjato eo ary rehefa mitomby ianareo dia misy taolana zany mitambatra ry zareo ary rehefa lehibe ianareo dia lasa roanjato sisa ny taolana ary ny atsasaky ny taolantsika dia any amin'ny tanana sy tongotra avokoa rehefa manao fampiasam-batana isika dia manatsara tsirandroka izay misy any anatin'ireny taolana ireny ary rehefa misotro ronono isika dia manamafy ny taolantsika ny ronono ary raha mihinana zavatra mamy sika na misotro zavatra mamy dia mampiena be dehibe an'ilay tsiranoka izay ny anatin'ireny taolana ireny zany hoe zava-dehibe amintsika ihany koa zany fanaovana fampiasam-batana manatsara ny ozarintsika sy ny taolantsika manamafy an'ny taolantsika izy ireny ary rehefa mafy ny taolantsika dia salama isika zany ary akalesina lehibe isika rakizy amin'izay resaka taolana sy fampiasam-batana izay eo amin'ny fiainantsika
dia mandalo zavatra be deaibe isika, mandalo safidy be deaibe isika. Misy ao ny safidy ratsy dia misy ny safidy tsara. Rehefa misafidy ratsy isika dia tahaka ny vatana anankiray izay tsy misy taolana, ary rehefa misafidy tsara isika dia tahaka ny vatana anankiray misy taolana, na lazaina koa hoe olona manana hazon-damosina. Taditirakisy fahazakazaka amin'ny fiainana ary mila fanazarana, mila fampiasam-batana tahaka le tamin'le taolana teo ihany. Mila manazatra ilay safidy tsara ataontsika isika. Ary isika dia manana ohatra anankiray izay hitantsika ao amin'ny baiboly ao, ohatra tonga lafatra dia tsy izany fa ny fiainan'i Jesosy. Dia intelo be zao izy nalaina fanahy, ary nandrisan'izay fakana fanahy azy izay dia nandresy foana Jesosy. Dikan'izany mila manana faharetana koa zany tsika rehefa tojo safidy anankiray. Mila misafidy ny tsara mandrakariva isika ary mila maharitra amin'izany. Noho izany tsika zany eo amin'ny fiainantsika dia mila manao fanazarana foana, ary mila mijery an'i Jesosy sika izay ohatra ho antsika. Ka lesona roa lehibe zany rakizy no tsoahantsika. Ny voalohany raha te ho salama isika dia mila manao fampiasam-batana ary manao fanazarana mitohy. Ary ny lesona faharoa, manoloana ny safidy anankiray isika dia tokony safidy ny safidy tsara mandrakariva, ary tokony tsy ho azozongozonina misy isika amin'izany. Izany hoe olona manana hazon-damosina isika, ka ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia ny safidy ny zavatra tsara foana isika. Ka mirary soa anareo rakizy ary mirary anareo ny andray an'izany lesona izany mba ahafahanareo hoentina eo amin'ny fiainana ka olona ho salama ianareo ary olona tsy ho azongozongozona eo amin'ny fiainana, olona manana hazon-damosina ka ho faly mandrakariva. Trondro indray no ataontsika isan-taona androany reto avy ny zavatra ilaina. Mila taratasy karazana roa tsika dia mila lakaoly, hety, kofehy ary fitsipika fampiasainy, mila ihany koa stylo. Dia maka tsika taratasy tahaka izao efajoro dia afosotra izy tahaka izao, afosotra tsara dia avy eo afosotra makeo ampovoany, dia atao ohatr'izay koa ny elany. Rehefa vita izay dia afosotra tahaka izao dia hetezana amin'iny faritra misy faritra tsipika iny, dia tohizana hatrany kaikaiky ny farany eo. Dia rehefa vita izay dia sokafana dia maka lakaoly dia asiana lakaoly eo amin'ilay faritra tsy netezana. Dia araikitra tsara rehefa avy eo. Rehefa mahavita izay tsika dia makandray taratasy miendrika fo kely anankiroa tahaka izao dia alaina indray dia ataontsika tahaka ny rambona trondro dia apetaka tsara ihany koa sao dia mora miala. Dia avy eo tapahantsika roa ilay fo kely anankiray dia jereo tsara izana miatrantsika anazy anie, asiana lakaoly dia apetraka eo amin'ny ilany avy sy havanana, apetaka tsara amin'izay tsy mora miongitra. Dia mba hampivoaka tsara ny trondro dia mampiasa ny taratasy ity indray tsika tahaka izao. Vitantsika ny refy dia apetakatsika ambonin'ilay mavomavo ilay taratasy mavokely tahaka izao. Izy indray no apetakatsika ao amin'ny vavany, ataontsika lelan'ilay trondro ao amin'ny vavan'ilay trondro izany. Dia avy eo tsika ametaka ny mason'ilay trondro dia maka taratasy ohatran'izao tsika vita boribory kely dia apetaka
tsara ohatry ny teo aloha ihany. Dia rehefa vita izay dia alaina da apetaka eo amin'ilay toerana tsy netezana iny. Dia ohatr'izay ihany koa no ataontsika amin'ny ilany. Rehefa azo antoka fa mipetaka tsara daholo dia maka kofetsika dia efa torantsika eo amin'ilay no tapatapahana iny eo ampovoany indrindra eo. Dia vita ny asa tanantsika, mazotoa ary manamboatra daholo ny ankizy rehetra. Nahandrotsika an'io indray rakizy vary baolina. Hena baolina? Tsy hena baolina, vary baolina. Mazava ho azy ny zavatra ilayntsika amin'izany vary. Vary efa masaka. Vary maina fa tsy vary soa. Dia lafariny. Dia tongolo maitso, kotomila, atody ray sira dia menaka anendasantsika azy. Andeha ary ataontsika ny fanaovana azy. Raisitsika indray ny vilia tsatokaty. Andeha ho karakaraintsika ity vary baolina ity. Ataontsika ao anaty vilia tsatokaty. Dia raisina avy hatrany ny vary. Arotsakitsika ao ilay izy. Mahay mahandro daholo ny ankizy rehetra. Le vary, rehefa tsy lany ny vary dia atao vary baolina. Iny zany le varintsika. Dia asiantsika atody. Afangarontsika tsara. Asiantsika sira. Aza atao be sira loatra fa manjary tsy matsiro sady tsy mahasalama. Atao kelikely fotsiny. Afaka asiana dipoavatra raha misy na asiana hanitra isan-karazany izay tiantsika. Asiana tongolo gasy, izay tiantsika izany. Asiantsika lafarinina kely mba hanambatra azy satria hoendasintsika le izy. Ray sotro izy zao roa sotro. Asiantsika kely. Arotsakitsika ao ireo zava-maitso, tongolo maitso, kotomila. Manitra tsara mihitsy ny nahandrotsika amin'izao. Fangaro tsara. Aza adino fa rehefa hanendy mampiasa menaka. Mamay zany tandrina tsara fa miantso olon-dehibe fa tsy milalao menaka rery fa sao dia mandoro trano na sao dia may. Raha maina loatra ny vary baolina tsika dia azontsika asiana rano kely fotsiny. Fangaro tsara. Raha ohatra ka tsy mitambatra tsara dia afaka ampiana lafarinina kely. Nao ampiantsika lafarinina kely izy aloha mba hitambatra tsara. Afanaintsika menaka hoendasintsika ny varintsika. Matsiro izy ity fa rehefa manendo dia miaraka amin'ny dada sy neny afaka bolabolaina amin'ny tanana dia nefany afaka bolabolaina amin'ny sotro. Sotro ny bolabolantsika azy. Maka sotro anankiroa. Alaina amin'ny sotro anankiray dia afindra amin'ny sotro anankiray dia afindra indray mandeha. Lasa tsara be. Endasina amin'izay. Afatratra tsara zany le izy rehefa afindrafindra. Avadibadika le izy rehefa mendiny ao ambadika. Sorintsika amin'izay rehefa mendy ataontsika eo ambony salady izy zany mba haingony. Tsy mifoka menaka io dia vita rakizy ny vary baolina. Manitra, matsiro io mazotoa raha mahandro Rakizy marobe teo salama be anao. Tandremo sy fidio ny zavatra izay atao. Arena
tsy voavidigny fahasalamana re mitondra fifalina tombotsobe diabe sanakandramanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay hoaniny ho falifaly lalandavaminy hoaviny sanakandramanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay hoaniny ho falifaly lalandavaminy hoaviny. Dia izay indray ary ny fandarantsika andrandraka izy a zafaly satria tena nafinaritra ny fiarahana androany sao a raha pitsitsika mbola hanao asa tanana dia homany ary a ireto zavatra ireto fa raha pitso indray ianarana dia taratasy matevina na papier chemise anankiray izay tianareo ny lokony a dia ety lakoly crayon na stylo anoratana ary fitsipika na règle dia raha pitso a ianarantsika zavatra izany fa sao a tahaka ny tamin'ny omaly ihany maniry izay mba hivavaka ho anareo rankizy a mba hitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra aminareo hatrany ka andeha hivavaka isika. Andriamanitra tompo tianay eo misaotra anao indray izahay tamin'ny fotoana tao anatin'izao fandaharana zafaly izao niangatanay aminao a dia mba hiasanao aty anatin'ny ankizy tsirairay avy ka hanananay azon-damosina ary ahasahinay mijoro amin'ny fahamarinana mitahianay ankizy tsirairay avy mitahi koa ny dada sy neninay sy ny zoko sy zandrinay ny ankonanay rehetra fa amin'ny anaranao tompo no hanaovanay ny vavaka amen. Dia raha pitsindray ary ny fotoana antsika zafaly.